Zay club CNCE dia mikarakara fifaninana lomano ny 25 mars 2023. Izy io zay ifaninana ireo ankizy sy ny tanora malatsaka ny 20 taona ka omeko zareo amin'ny teknisiana no mandanjalanja izany. Mandanjalanja masana nini? Ini efa montena foana iny avy eo. Mampiena farisaka. Mamy soa. Dia mbola nitony fanatanjahantena mitatsika amin'izao endrika avovoa dia manana valiny manakatitsika eto izay resaka natation resantsika efa nisy nitoeravana dia ndraikitra fa amboka zao dia efa vanako dia coach CNCE ary hoe mamy CNCTR ary technicien koa lehibe ny zavatra ataony zareo kanefa tsy fantatsika vaoka zany fa tsy teneza miaraboleo tonga eto amin'izao faly miarabany namana Joseph zany dia faly miarabany vahoaka Tomasina ihany koa araky ny tenin'ny monsieur Joseph zany zany dia misy fifaninanana lomano zay omaninay club de natation de la côte est na CNCE de Tomasina ka zay zany dia mamelaka sady fiantsoana ho anareo rehetrarehetra vahoaka ny Tomasina zay voalaza teo latsaky ny 20 taona ka mahay lomano tsy mifidy io zay lomano hainareo mety daholo dia miantso anareo zay hiditra andray anjara anao ny fifaninanana lomano io. Izy io moa dia tanterana eto Tomasina atao piscine CGST na CRGS taloha amin'ny 15 volana marsa 2024 maraina mandraparivo amin'ny andro koa manasa anareo vahoaka ny Tomasina nareo tonga isoratanarina dia ankizy tanora zay zany. Izy zany mbola tsy natao misy ho an'ny lehibe fa mbola natao ho an'ny tanora satria édition voalohany le izy mikarakarainay anazy dia manasa anareo zany tonga maro isoratanarina fa izy io moa efa tongotongotra ihany ny fotoana amin'ny 25 mars zay dia mieritreretina anazy zany amin'ny 18 zao farany fisoratana anarana. mikasika an'izay hoe ato tableko atra andrimatomano soa izay anisan'ny technicien koa CTR koa CNCE koa andrimatomano mety nary ny renireny raharaha inona marina ty CNCE ty fa mety jery tsy mamparesaka voalohany aloha dia faly miaraba anareo mpanaraka ny fahita lavitra dia miaraba anareo manokatra ny fandaharana roa mikasika an'ilay club CNCE izy io zany dia fanalavana izy dia club de natation de la côte est zany hoe club niforona somary taty aoriana izy io taloha zany efa nisy club foana teo fa ny CNCE somary taty aoriana zany hoe izy io zanaky ny club teo aloha ihany fa ny ankizy taty aoriana zany no nambolavola anazy io ankizy komano teo amin'ny CRGS taloha ihany andao tsika mba nangana club anankiray dia mba misy club anankiroa zany manako hoe ligue tsy izay no pire CNCE tena nareo teo hoe club tolo ao anatin'ny club tolo zany hoe misy zany CRGS ty CRGS izy io CRGS ty taloha dia misy mifindra taminareo sa olo-kafa mbola vao nianatra manao ny lomano mihitsy ao anatin'izay ary teo teo raha tsy diso koa dia misy terrain club nautique dia reny koa ve mety miverina aminareo sa dia tena hoe miforona manokana mihitsy alors est-ce que mamala zay CNCE CRGS GSP club nautique zany hoe teto Tomasina moa zany raha atao tantara ny pilomano ny club ny lomano zany teto anankiray ihany matetikana dia ny CRGS zay misy ny maître Romile sy zany no tao anatiny tao ny tondakizy tao zany moa zany ka ny CRGS zany koa taloha araky ny zavanisy zany zay dia mitombo sy nandeha mianatra dia lasa coach miaraka tao amin'ny maître Romile tao dia zay sisy mitantana ny club CRGS
dia rehefa taty afara moa zany a ny ligue moa zany tsy afaka mitsangana raha tsy manana club maromaro anatiny fa lasa section foana dia namolavola zany le ankizy le karakarany taty afara zareo no namolavola an'izy ndao mba asiana club anankiray sady tsy mety nitsangana ny ligue aty Antsinanana fa tsy manana club anankiroa farafaratsiny. Misy club anankiray teo izay nitantany monsieur Valérien fa iny moa zany efa tsisy dia misy ray tantana ny club nautique ohatrany efa rava koa izy dia CRGS ko mitsangana teo foana dia taty afara moa zany a raikitra le hevitra namolavola izy dia nisokafana natsangana le club dia izay nisy anahy tonga natao miaraka amin'ny maître Amana dia io club io ve rehefa nandeha dia izao izy lasa misy amin'le ankizy maromaro io tamin'ny voalohany ny ankizy anankiroa tao anatin'ny club io dia rehefa nitombonotombono zany izy dia niamaromaro ka reo ankizy anatin'ny club reo ankizy vao nampianarina lomano mihitsiny dia nahainy lomano dia zay vao nafidirina tao anatin'le club zay natsangana fa ny ancien nageur ny CRJS dia CGST taty aorina ireo ankizy nageur taloha reo dia volavolana sy maître Romulo teo aloha teo no nanangana amin'le club fa rehefa tafatsangana izy teo dia nitantany le ray aman-dreniny ankizy tao amin'le club sy monsieur amizay dia ireny zany nametrana ny membre hoe misy misy président misy nitahitika l'association reny zany dia izay no mitombo dia natantaka izy dia izao anao organisation compétition anankiray zay vo édition voalohany. Ahoana ny fahavitrinany ray aman-dreny satria le première édition fa nitan'azy le première fa vitrin'ny ray aman-dreny amin'ity club CNC. Ny ray aman-dreny amin'ny club CNC no fiarahanaiky no tena mavitrika tena mavitrika vitsivitsy zay ao fa tena azo plazaina hoe mavitrika satria efa afaka namonjy compétition matetitetika zay efa nanao national maromaro izay tsy mety maina fa efa avy nandalo toerinareo zany tonga vokatra tamin'ny compétition fa tamin'ny taona lasa sy talohan'izay hitatsika ihany ary zay teo zany vao avy nanao compétition koa teo nanao vive l'avenir sy misy anankiray talohany tany Antananarivo dia tonga vokatra tsara ihany koa zany hoe raha dinina zany hoe sy arahana mavitrika ny ray aman-dreny ary mavitrika ny ankizy mpirimana ao anatin'ny toerana. Maître Mamy misy mamolavola ny ankizy reny ary misy koa manana manjana ny tena pasion koa aza vai zany tena miampy teknika zareo amin'ny fandraisana anjara amin'ny natation zay mampiantso ny olona nareo mba andeha anjara ny pasion. Raha miresaka ara-teknika zany dia le ankizy reo zany efa tena vonona efa tena hoe ao tsara zany fa zany hoe zareo reo zany mbola ankizy zay izy zany hoe lehibe indrindra aminay zany mbola catégorie minime lehibe indrindra tena ankizy kely vao nanomboka mihitsy ireo dia miaraka minime zany zao lehibe indrindra fa benjamin sy avenir prochain zay tena betsaka farany fahavonona zany dia vonona le izy amin'ny compétition tsy voalohany compétition nataony fa maro ihany zay compétition fa nandraisana anjara zay. Tsara nga mba hoe averin'ny maître Didier mikasika amin'ny fiantsona sy programme lasany solution. Ia araka izay rehefa voalaza teo aloha zany ny compétition moa zany atao amin'ny 25 mars zao dia le izy maraina sy hariva zay teo dia misy nareo ray aman-dreny dia nangataka sy le ankizy reo zany manao compétition zay te handray anjara zany manao fanadinana izy sabotsy maraina dia tsy indrina eto zany fa le manao fanadinana sabotsy maraina afaka miditra anao compétition reo satria atao sabotsy hariva ny zareo zany hoe afaka manao inscription zareo dia manao compétition ny sabotsy hariva atao hariva zany ny zareo dia tsy manao examen atao maraina ny ankizy le manao inscription dia le manao examen ndray après midi vao atao ny compétition zareo zany hoe afaka misoratra anarana ihany zany ny ankizy na manao examen izy amin'ny sabotsy dia afaka misoratra anarana dia mba hoe ankizy zany manala ny stress avikana amin'ny examen manao compétition satria izy io manko zany sady kilalao no fifaninanana eny fifaninanana kilalao zany le izy mba andraisan'le rehetrarehetra anjara dia le izy mizara anankiroa mazava tsara mihitsy ny ankizy efa mpanao compétition fa licencié efa manana licence manao national zany mitokana reny fa le ankizy vao nahay lomano sy le voasolotra sy le mbola tsy nanao compétition national
mitokana reny dia hoe non licencié ny anarany reny zany a miaraka dia le licencié miaraka reny zany mba havanaka an'izay mba ahitany le ankizy vonivohitra ty hoe zany ny anany tanjaka dia mba hivoatra avoavokoa ny efa vita dia zay zany mitanjona hiatirena an'le ankizy zany mba hiditra anaty club rehefa avy eo rehefa mba mahay milomano anakefatra zany le patinazy dia miditra anaty club anao azany compétition zany satria milomano an'le ilainy satria zavatra be dabe nazitsika raha milomano tsy resaka fa tsy hoe ohatra hoe fahasalamana fotsiny be dabe ny zavatra azo ao ary izy mahasalama tsy hoe za milomano dia hoe mahasalama mitokatoka zay fa tena zay le izy a milomano dia complet feno dia mba misintony olona rehetrarehetra koa zany hoe ilomano tonga ilomano etomasina dia mba hijery tsara amin'ny mpampianatra zay ianarana fa izay koa zava-misy etomasina misy le mpampianatra ty azo vola fotsiny ary misy ny mpampianatra tena milofo hampianatra an'le zaza mba ho lasa lavitra amin'ny ilomano le ho lasa lavitra tenatena mba manao zavatra correcte zany hoe zavatra mahitsy sy manatena raha vita ny compétition io le andiny voalohany io inona dovana manaraka sady efa mijanona tsy hoe le lomano ankapobeny zany tiako resahana eto raha vita compétition dia efa miomana satsika championnat national bassin de 50 dia atao Thomas zay hitsongaina anongaina angalanan'le olona anao zebezila zany ianao laloloso atsika malagasy rehetra hoe amin'io championnat national atao amin'ny 12 14 15 io eo zany no hitsongaina angalanan'izay matanjaka io zany no anao zebezila ho atsika malagasy amin'le lomano ka tongava dolo re na hijery an'io fotsiny aby mba hoe hiatiry an'le ankizy anao le lomano sady tsika manana piscine no mba hialaraka izy le makany an-dranomasina sao dia hoe mahafaty ange dia le mandeha amin'le rano sy le ina misy ty milomilomano fatany reny efa betsaka angeny izy amin'le resaka rano dia zay ny ana miatiry koa le olona hoe tsara le milomano tongava milomano fa zay ato atao cgst ato zany vonona andeha anareo rehetrarehetra zay io tsy voatery ankizy foana fa na olo dehibe ilaina milomano misy olona angefa dimampolo taona impolo taona vao mianatra milomano fa tsika tsy natao hoe mahay milomano avy anakibe mena tsika anaty kivana mahay milomano satria anaty rano fa rehefa mivoaka teraka avy eo dia lasa dimy tsy mahay milomano dia mila mianatra afaka ary ampitanareo amin'ny vahoaka ny Tomasina ny fijery sy le hiditra ny miafatra angamba dia tongava aza misalasala fa fifaninanana zany io a tsisy hoe matahotra hoe horesina alina fa eo zany mitsapahanao hoe atraiza le performancenao performance personnel anao dia tongava fa aza misalasala mihitsy aza matahotra fa mandray anareo izay ato na hoan'ny tsimbina manokana le ankizy le manao examen amin'ny sabotsy nareo reny zany tsara raha tonga loloha amin'ny fisoratana anarana satria mbola hoisy fandaminana amin'ny organisation an'le course ho anareo tsara nareo raha tonga aloha zay efa nampazany izy efa navelako teo le avatra efa misy zany tena tena mile amin'ny ankapobeny le titony andro le compétition moa zany zay ny resahana zay marena mandra-panivany andro le izy dia mba tsara mitondra sakafo maivana tsara sady misy mety misy mpivarotra ka misy mpivarotra dia afaka mividy sakafo maivana eo a mety misy karazany be dabe izy eo a sakafo zay ngamba ny nanitra bavinantrano fa ianao zany rehefa akatyana compétition dia efa mivinina am'izay satria le lomano koa mampiny a tsara jerevana amin'le misakafo le isan'le règle 2-3 heures fa iny zany atsika mandanjalanja anazy mba sakafo maivamaivana nohanina fa tsy hoe andehanao compétition dia ihinana akondro na ihinana an'le zavatra mavesatra be reny tsy izay natao fa sakafo maivana zany entina amin'izay mba maivamaivana tsara ny compétition io ny produit le teny tena tsara hoe agogo any zaza maro mba hampatanjaka anazy tsara dia zay araky ny teny maître mamsozeny io zany tongava le mosoratra anazy le ankizy le manao examen zay mba mandaminana anazy tsara dia fasana anazy hoan'ny après-midi sy le izarana anazy hoan'ny maraina dia mba milamina tsara atsika amin'izay compétition zay dia averiko ihany tsy ireo ankizy anao compétition le ihany no resahantsika zany fa tsara inareo zay tsy mahay milomano zareo namatahotra any tongava fa io namatahotra hainay manalan'io misy fomba atao mba tsy atahoranao le rano ahaizanao azy mba tsy hotoy am're sambo rendrika ary misy an'izao hoe misy mba ihena zany le zavatra reny le Thomas
Misy eto Madagasikara moa zany mitanjona fa tsika moa eto Toamasina ampiasana mampalahelo mahita misy eritreretra misy any amin'ny voaposy tany fa tsara tsika mba mahay an'io raha io satria tsika misy raha mahay tsika hoe milomano zany hoe manao ny zavatra correct maro misy lomano efa hay ambanivolo misy sasany amin'ny tena tsy mila ianarany ilainy ianarana izy dia correct tsara dia mahavita mandeha lavitra be mahavita manafika kely zay ngamba miavitra lazany akasitrahana ny namana Natalie teo voalohany akasitrahana ihany koa ny maître Didier akasitrahana ny soa zareo anaiky vahininay sy tonga eto amin'ny politisiny mahafaty avy ary manentana antsika ray aman-dreny manentana antsika kizy mba ho tonga amin'ny andro fotoana menizarezaka dia metrika dia mahafaty L'introduction ihany namalankira. Tsy namalankira